Izany eo amin'izay fifandraisana Madagasikara amin'ny firenena vahiny izay ihany sika dia nitsidika ny minisitry ny Varotra sy ny Fanjifana ary ny minisitry ny Indostria sy ny Fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina ny ambasadaorin'i Turquie izay miasa eto Madagasikara. Fitsidihana fanaovam-beloma amin'ny fahavitan'ny fepotoana ny iasany teto Madagasikara moa ity notanterahiny ity. Ny fifandraisana teo amin'ny Madagasikara sy ny firenena Turquie tao anatin'ny taona nisokafan'ny ambasadan'ny Turquie ny asa teto Madagasikara izay. Ny teo amin'ny lafin'ny ara-toe-karena no tena nahitana izany fandrosoana izany, indrindra fa ny teo amin'ny sehatra ny fifanakalozana ara-barotra teo amin'ny rotota. Zava-dehibe izay fiaraha-miasa izay satria maro ny entana izay afahantsika amin'ny Turquie, ohatra hoe ny farine, reny machine isan-tsokajiny reny, bitabe ny zavatra afahantsika avy any, bitabe ihany koa ny zavatra ahondratsika any Turquie, anisan'izany reny pois du cap reny, ny resaka cacao, reny les haricots, tout ça. Zay zavatra zay zany anisany mitohy foana ny fiaraha-miasa ary miatsy zay zavatra zay. Zay moa zany mbola isorako ny monsieur l'ambassadeur andeha izy ankehitriny tsara ny fiarahana, nefa tsy midika zay fa hoe hijanona eo fa mbola manantena izy verina foana aty Madagasikara amin'ny maha hoe fiarahana indrindrandrindra ary nametraka zavatra tsara ho antsika izy ka irina mandrakariva zany ny tohizan'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny Turquie sy Madagasikara. Taorian'ny fihaonana teo amin'ny minisitry ny Varotra sy ny Fanjifana niaraka tamin'ny ambasadaorin'ny Turquie dia nihaona tamin'ny minisitry ny Indostria sy ny Fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina tazafy armony ny ambasadaorin'ny Turquie. Marina fanavitan'ny fepotoana ny iasany telo taona teto Madagasikara ity diplomaty ity. Amin'ny voan'ny novambra no iala eto Madagasikara ny tenany ary amin'ny tapaky ny volana novambra kosa no tonga izay andimby azy.